Faly miarabantsika tsirairay avy-indray tsasy ty alahady maraina fa sivy volana jona ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka manomboka ny herinandro vaovao indray mpifaliana ihany koa ny zarana ten'Andriamanitra ho anao. Aloha andelantsika ny amin'ny mofinaina an'io dia hivavaka isika. I Andriamanitra ay tsara andezan-danitro, iray nera-po iratsaina ianao ray omaly tsy miova ary mandrakizay avy aminao ny fifalianay, ianao ray mpanavitra anay alohanay mpanome hery anay ihany koa. Mangataka aminao izahay mba hitsidika ny isa-tokantrano ianao ary ihany koa mbola zava-tsoa amin'ny fiainanay. Tonoina sy angatana aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe anjely ao an-tokantrano. Alaina amin'ny Salamo 120, ny 112 sy ny 112 manao hoe: fa izy andidiny anjeliny aminao, mba hiaro anao eny amin'izay rehetra alehanao. Eny an-tanany no hitondran'ireo anao fandrao tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Amen. Miay sy miambina antsika ireo anjelin'Andriamanitra. Arivo anarivo sy alinalina ireo mitondra hafatra avy any an-danitra irahan'ny ray ho eto tany mba hanakana ny Satana tsy hanao ninonninona amin'ireo izay mandatsy handeha amin'ny lalan'ny faharatsiana. Hoy manko Kristy manao hoe mitandrema fandrao manao tsinotsinona na dia ny ray amin'ny aza ireny madinika ireny ianareo. Fa lazaiko aminareo izy ny anjeliny any an-danitra mahita mandrakariva ny tavan'ny raiko izay any an-danitra. Amen. Vitsy monja tokoa no mba mahatsapa fa manodidina antsika ny anjely, ary ireo anjely sarobidy ireo izay manao fanompoana ho an'izay andova famonjena dia mamonjy antsika amin'ny fakapanahy sy zavatsarotra maro dia maro tokoa. Linany amin'izay manjo ny ankohonany eto amin'ity tany ity, ny ankohonany lanitra manontolo. Tokony ho velom-pakasitrahana tokoa isika noho ny fiheverany andro aman'alina momba antsika. Reny ny anjely ny fitenitsika ao an-tokantrano maneho tsy faharetana sy ara-tsi-panahy. Mampiditra ny fahavalo ao an-tokantrano ny tsy faharetana ary mandroaka ny anjelin'Andriamanitra. Raha mitoetra amin'ny Kristy ianao ary izy ao anatinao dia tsy hay ianao teny pahatezerana ianao. Ny ray aman-dreny, ry ray aman-dreny miangavanareo amin'ny araran'i Jesosy Kristy ao mba alemy fanahy, ho be fitiavana ary ho feno faharetana ao an-tokantranonareo ianareo. Dia izy tara-pahazavana hiditra ao ka ho tsapanareo ny taratry ilay masoandro ny fahamarinana izay mamiratra ao am-ponareo. Ny tsy fisian'ny fahasoavan'Andriamanitra no mampanjombana ny ao an-trano sy tsy mahasambatra azy. Tokony ho fitoerana masina feno fitahiana ny tokantrano izay azon'Andriamanitra hidirana ahafahan'ireo anjely masina manantanteraka fanompoana ihany koa ho antsika tsirairay avy. Tsy mety voasaroka ho ao an-tokantrano misy olona izay mifaneho ara-tsi-panahy sy tsy manam-paharetana ny anjely. Raha manjaka ao kosa nefa ny fitiavana sy fiadanana dia maharitra ny anjely miditra ao mba hitondra misimisy ny soa indrindra ny filaminana ary ny rivo-piainan'ny lanitra. Iriko indrindra mba hanananao ny rivo-piainan'ny lanitra izay hoentin'ny anjely ao an-tokantranonao ao, ka ho tokantrano isian'ny fiadanam-po, faharetana ary ihany koa ny fitiavana hatrany. Amen. Ry Tompo-Andriamanitra eo mbola misaotra anao izahay amin'izany teninao izany. Ifonanay aminao Tompo ny fahadisoanay rehetra izay miseho anivon'ny tokantrano, tsy manam-paharetana izahay ary tsy manam-pitiavana ihany koa. Mangataka aminao mba hamerina indray ilay tana masoandro ny fahamarinana izay mamiratra avy ao aminay. Dia aoka ianao Tompo sy ny anjelinao no hitoetra ao amin'ny tokantrano misy anay, ho tokantrano hanjakan'ny fahalemem-panahy, fitiavana sy faharetana ny tokantrano tsirairay avy misy anay. Aminaran'i Jesosy. Amen. Sa
sepiaro